Lasana malala no iorana amintsika amin'ity androany ity ao anatin'izao toriteny izay iarahanao amin'ny fandarana andramboka izaho. Milohan'ny zavatra rehetra aloha dia hivavaka isika ho an'ny tenin'Andriamanitra. Jesosy misaotra anao satria noho ny fahasoavanao dia tapafory eto indray izay n'aiza n'aiza Jesosy toerana izay mandray an'izao fandarana izao dia matoky aho fa any amin'izany toerana izany ihany koa ianao ary manatrika any amin'izany tokantrano tsirairay avy izay mandray an'izao fandarana izao ka hitondra fahasoavana, hitondra fifaliana, hitondra fiadanana, hitondra hery ho an'ny tsirairay avy amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Manoloanao mpanomponao izay tsy mahasoa tsy manam-pahalalana ary votsavava Jesosy nefa matoky kosa fa ny fanahinao masina hiasa mahery amin'ity androany ity ka tsy izany iteny fa ny fanahinao masina fa fitaovana fotsiny ihany didiko amin'ny anaranao kosa Jesosy mitevolo sisa-tana tsy afaka ny olombelona izao toriteny izao. Devoly dia tsy afaka hitsaingoka ny voa izay afafy amin'ity androany ity fa anirenam-po ny olona tsirairay avy ho voninahitry ny anaran'Andriamanitra. Misaotra Jesosy io. Amen. Amin'ny tenin'Andriamanitra izay ho jerentsika indray androany fampielezantsika dia izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny filazantsarany Jaona, Jaona 5 ka ny andininy voalohany hatramin'ny andininy efatra ambin'ny folo. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anarany Jesosy. Andininy voalohany. Rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravoan'i Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy farihy any Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny Hebreo hoe Betesda, misy fialofana 5. Taony ny andrinina maromaro, ny jamba, ny mandringa, ny matila, na efa malazo ihany koa zany miandry fietsehan'ny rano. Fa nisy anjely nidina tany amin'ny farindra nefa napetsika ny rano. Koa izay irainy ropoka rehefa nietsika ny rano dia sitrana na inona aretina nanjo azy. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 80 taona. Raha nahita ny mandry, nahita azy nandro teo Jesosy dia nalala fa efa ela toy izany izy ny teo. Dia hoy izy taminy, teo sitrana va ianao? Ilay marary namalazo hoe tompoko, raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona nydroboka ahy eto amin'ny farihy. Nefa raha mandeha dia misy olon-kafa misosika eo anoloako. Hoy Jesosy taminy, mitsangana, eto ny fandrinanao, ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha. Ajanontsika eo aloha fa amaranantsika azy kosa ny amin'ny andininy 7:10 rehefa avy eo teto izany dia misy tantara tahaka izao. Misy toerana anankiray izany misy farihy anankiray ao a Jerosalema ao, Betesda no anarany. Dikan'ny hoe Betesda moa dia hoe trano-piantrana na hoe toeram-pahasoavana. Trano-piantranana, toeram-pahasoavana. Izany hoe io farihana fiantrano io zany, eo ny toerana fiantrana, eo ny trano fiantrana, eo ny toerana fahasoavana. Izany hoe eo ny misy fahasoavana raha ny anarany izany atao hoe Betesda zany ny dikan'izany atao hoe Betesda. Izao zany ny tantaran'io toeran'io, misy rano eo, misy farihy. Dia io farihy io misy fotoana mietsika io rano io. Dia ny finoan'ny olona tamin'izany misy anjely midina eo, misy anjely tonga eo amin'ny rano io, anjely mpanasitrana. Ka rehefa mietsika io rano io dia samy mihazakazaka ny olona, mitsolaka ao anatin'io rano io. Ary izay ray, na misy olona 10 ary zany mihazakazaka, fa izay ray tafiditra voalohany dia sitrana ny aretina ary volazan'ny tenin'Andriamanitra na inona aretina nahazo azy. Raha marary nify izany ianao dia mihazakazaka ianao dia mitsolaka ao Betesda. Dia raha ianao no tafatsofoka amin'io dia mivoaka avy anao sitrana rehefa mietsika ny rano. Io rano io tsy mietsika foana fa misy fotoana fihetsehana, izany hoe eo zany misy olona azo antoka mihitsy fa matory eo andro aman'alina miandry ny fivoahan'ny fahasoavana atao Betesda. Ivoahan'ny fiantrana avy eo Betesda. Dia ninona aretina? Na misy olona zany hoe boka tonga eo izy miandry fietsehan'ny rano, tsy mahazo matoritory fa raha sendra resy tory ianao mietsika ny rano dia ny olona ny tafiditra dia misaoty, dia mitsoraka, dia mivoaka avao madio raha boka ianao. Na misy olona zany zao tamin'izany andro zany sanatria voan'ny sida dia miandry eo izy. Mietsika ny rano mandalo ny anjely mitsoraka ao Betesda, voaka avy tao sitrana. Dia nahazo fahasoavana ohatr'izany ny olona amin'ny mahanarany hoe trano-piantrana, toeram-pahasoavana. Dia nitrana daholo izay olona tafatsofoka tao ara-potoana. Rehefa mandalo ny anjely dia mizara an'izany fietsehan'ny rano izany dia izay miditra ao tonga dia sitrana. Fa misy olona nefa raha lasana bava-malala, volaza tenin'Andriamanitra mantsy fa tao daholo ny andrininy maromaro, tao ny jamba, tao ny mandringa, tao ny matila. Le matila io dia volaza tenin'Andriamanitra fa ny olona volaza tenin'Andriamanitra efa maina, efa malazo. Le olona malazo ireny zany, le olona
paralysé reny zany, lefa tsy afa-mihetsiky reny zany, lefa mitaritariky reny ary misy mihitsy ary lefa tena malazo arabaky teny mihitsy de fa le tsy mahavita manao nininy. Ohatrandreny olona hitantsika any amin'ny hôpitaly efa marary mafy reny de malazo, de tsisy ninona vitandreny olo reny kizy aza malazo. Nisy olona teo nampalahelo ty lehilahy ty, fa nisy lehilahy anankiray teo efa marary tsy nahetsika, maty malazo, matila, malemy. Ny olona rehetra zay marary manana hery ahafahana mitsoraka ao anatiny varian'ny Betesda rehefa mihetsika ny rano. Ninona aretin'ny olona de ny olona afaka manana hery itsorahanao rehefa tonga ny fietsehan'ny rano. Ny mampalahelo nge de zao hoe samy mahita an'le rano mihetsika daholo ny olona, samy mahita an'le fiantrana tonga daholo, samy mahita hoe misy fahasoavana ao anatin'ity rano ty, fa ny problème de zao nen'ity lehilahy ty mahita ihany izy, mare ny olona mirakoraka ihany izy hoe nzay efa mihetsika ny rano, fa ny problème tsy afa-mihetsika izy. Ary voalaza amin'ny teny fa nanao ezaka ity lehilahy ty nandritra ny 8 taona, satria 8 taona izy ny teo tsy fantatra zany hoe firy taona any ty lehilahy ty, fa 8 taona ny andrasana farian'ny Betesda mihetsika, ary le farihy io mihetsika tao anatin'izay 8 taona zay mihetsika be da be, fa ny problème niezaka izy, nikisaka andeha eo am'le itsoraka ao anatin'le rano, fa mandra-pisany ny olona miazakazaka de episody 8 taona ny andrasana, zany hoe 8 taona nandrenesina sy nahitana valim-bavaka, fa 8 taona nandalovana valim-bavaka fotsiny teo aminy, nandalovana fahasoavana fotsiny. Ny olona nahazo fiantrana amin'ny mahanaran'izany hoe trano-piantrana, toeram-pahasoavana i Betesda, de ny olona mandray fahasoavana de lasa, ny olona mandray fiantrana de lasa, fa ty lehilahy ty mahita an'izany mandalo, de mampatsiahy anahy tahaka ny mahita atsika izay mihaino an'ity tenin'Andriamanitra ty am'izao fotoana izao, maheno fijoroana vavolombelona. Hoay za zany de voninahitra an'Andriamanitra fa sitrana tamin'ny aretika fa zao le aretina, ianao nefa eo marary, ary matetika misy fotoana mihitsy anao maheno fijoroana vavolombelona izay mifandraika amin'ny zavatra iainanao, fa 8 taona tsy tonga aminao zany, mandalo ny valim-bavaka, mba hitanao eo ny olona mijoro vavolombelona, fa mbola tsy tonga mihitsy le anao, satria ny antony de zao matily ianao, malemy ianao, malazo ianao, tsy afaka mampitsoraka amin'ny tenanao anatin'ny fariany Betesda. 8 taona, mba azonao an-tsaina moa zany raha lasina mpamalala, fa zavatra ray aloha ny zavatra voalohany nafinaritra tamin'ity lehilahy ty, tsy kivy izy, tsy kivy izy fa zao na de 8 taona aza isaky mihetsika rano de manao ezaka izy mba hitsoraka, fa mbola tsy mety. Misy kilalao zay taloha manao hoe aza kivy fa zay tsy milalao ihany no tsy mahazo, loka zay io zavatra io kilalao io, fa ty lehilahy ty koa tena tsy kivy, fa na de 8 taona aza de ny endrandra foana izy hoe ho avy ny fotoana mihetsika io Betesda io, fa tsy maintsy ho tafatsoraka. Ary za mihitsy fa ty lehilahy ty fa nieritreritra mihitsy hoe aleo aloha lasa daholo mihitsy hoe olona matanjaky reo zay avy mba hitsofoka ao, zay avy mba handray anjara am'izany fiantrana, zay avy mba handray anjara am'izany fahasoavana anarany averiko aminao ihany ny Betesda, trano-piantrana, toeram-pahasoavana, fa tsy nety raha lasana ampamalala. 8 taona nangetaheta ambony laka nyty lehilahy ty, 8 taona nahita ny olona tafita, hita nandalo teo daholo reny olona rehetra, hita hoe iny olona misy olona marary niditra izy efa teo, fa iny nisy olona sitrana nivoaka izy mbola eo. Makivy zany raha amin'ny lafiny maha olombelona. Ary za teteny aminao androany hoe ity tenin'Andriamanitra ity tsy natao akivy anao, fa natao ampaherezana anao. Zao zavatra mahafinaritra be, fa vao mafaly zareko aminao andro. Nitahian'Andriamanitra ty lehilahy ty satria nandalo teo amin'ny toerana io Jesosy, le zanak'Andriamanitra, Jesosy le mahay zavatra rehetra, Jesosy le mpanasitrana ny aretina rehetra, Jesosy le manana foantra indrindra amin'ny Andriamanitra rehetra. Jesosy isaky mahita olona de tsy mahajanona, tsy mahatandrina zany, tsy vitan'ny Jesosy zany mijery olona mandalo ady, mijery olona marary, mijery olona mijaly, fa tsy maintsy manisy soa izy. Ary Jesosy voalaza ny tenin'Andriamanitra teto ny 9:7 fa andro sabata zany andro zany, andro sabata tamin'izany de andro nataon'ny Jiosy hitsarana, tsy hanaovana ny nini, tsy hanaovana ny asa, fa Jesosy lasana ampavamalala, Jesosy le tompon'ny sabata ozy ny teniny.
tsy nifidy amby izy jesosy tsy nametraka bariera zany tsy nametraka sakana fa neny jesosy zay rehetra toerana andalovana ka misy olona mila famonjena na inona nationalité an'izany olona zany na inona firazanana zany olona zany jesosy tsy mbola nanontany ny volan'izany olona zany any amin'ny banky jesosy tsy mbola nanontany ny situation misy an'izany olona zany eo amin'ny ara-piarahamonina fa zao rehefa marary mila famonjena de tonga izy hoy jesosy nanao hoe raha nahita azy jesosy de nalala fa efa toy zany rehetra fantatry jesosy zany hoe fahala amby telopolo taona tylaty ary matoa jesosy nanantona an'io olona io fa tsy nanantona an'ireny olona le mety araka ny tena tamin'ny hoe mararirary nify kely mararirary ando kely matanjabatana afaka mitsorako a Betesda tsy reny natonony jesosy fa ty lehilahy izay tsy navita nanao na inona ity tsony ity lehilahy volaza ny tenin'Andriamanitra hoe malazo zao raha lasa nabavy malala fa vao mafaly ny teneniko anao jesosy tsy tonga ho an'ny olona efa matanjaka jesosy le niteny hoe tsy misalama ny mila mpanao fanafody fa ny marary tsy ny olona matanjaka mila ny jesosy fa ny olona malazo ary za teteny aminao androany fa ny fivavahana dia natao an'ny olona malazo ny fivavahana raha lasina bavy malala dia natao an'ny olona malazo nisy ny fivavahana nisy ny finoana mba ho an'ny olona tsy manam-pinoana nisy ny fanasitranana mba ho an'ny olona marary nisy ny fampahirezana ho an'ny olona kivy nisy ny fivavahana ho an'ny olona ketraka am'izao fotoana zao ny devoly koa mba mitory-teny ny devoly koa mba manana ny fiangonany ko fantatrao fa ny any olona efa matanjaka milaina manana toerana ianao zay eo amin'ny fanjakana eo amin'ny fitondrana manana toerana ianao amin'ny fiarahamonina maika mihitsy nireny fikambanana satanika franc-maçon reny miantso anao invité nandefasana invitation mihitsy misy fionan'ny franc-maçon ty fa andaono zay olona manan-javatra olona matanjaka eo amin'ny firenena dia atsona fa jesosy miantso kosa ny fanohatra amin'izany zay olona malazo olona maleby olona marary olona ketraka olona ory olona malahelo reny no atsony ny tenin'Andriamanitra androany le olona ohatra amin'ity laty mihitsy eo manoloana ny farihan'ny Betesda izay tsy mba manana ny hery ny tena ny tsony ahafahany mihetsika jesosy tonga ho an'ireny olona ireny ary jesosy tonga ho antsika tsirairay avy tsika rehetrarehetra zao raha lasana vamalady dia miainga tany amina toerana tahaka nyity lehilahy ty avokoa tsy afaka nanetsika amin'ny tena nitsony ary za miny fa amin'izao fotoana zao misy olona mihaino ty toriteny ty dia tsy afa mihetsika itsony manetsika amin'ny tenany manoloana ny farihan'ny Betesda henonao mihitsy ny tokony izy valim-bavaka ho anao fa tsy vitanao tsony no mitsoraka mamonjy an'izany valim-bavaka izany fa zakivy ianao aza malahelo ianao fa tsy adinin'i Jesosy akory ianao zany mahatonga zao tenin'Andriamanitra zao ho tonga hatrany anatina hôpitaly amin'izao fotoana zao misy olona tsy mahetsika ntsony eo amin'ny hôpitaly eo amin'izao fotoana zao tsy vitantsony na mihetsika makany am-piangonana azy makany amin'ny trano-piantrana makany amin'ny toeram-pahasoavana Betesda zany efa mety tsy mahavita manantona ntsony mpanompon'Andriamanitra fa eo amin'ny toerana misy anao io mihitsy firy taona ianao zao ny azoazo teo amin'ny toerana zay misy anao problème zay misy anao mety malazo ny olana ianao amin'izao fotoana zao mety misy malazo ara-batana tanteraka mihitsy mety misy olona tena paralysé tanteraka ambony fandrina amin'izao fotoana zao tsy afa mihetsika tsy afaka mandeha tsony mamonjy toeram-pivavahana misy olona amin'izao fotoana zao ataon'ny olana tena malazo mihitsy tena ataon'ny olona tena kivy ratsy mihitsy amin'izao fotoana tsy afa mihetsika itsony tsy manana hery tsony na dia andolehana hivavaka azy fa za miteny aminao androany miarabanao sady fa raha mity androany ity anaiky ianao raha anaiky ianao jesosy ho tonga eo aminao androany manoloana ny toerana misy anao io ao anatin'io adi-tsaina zay andalovanao io ao anatin'io fahaketrany ianao fa tsy manam-pinono itsony na kely azy dia anontany anao jesosy fantatry jesosy ange ny ady lalovantsika raha lasana bavy malala fantany ange raha lasana bavy malala ny zavatra zay lalovantsika tsirairay avy io fa zao fantany ihany koa ny etaentany anatin'ny olona misy olona ange raha lasana bavy malala telo volana izy mijanona io dia lasa izy mitady zavatra aby fa ty lehilahy ty ny andrandra ny Betesda ny andrandra ny trano-panasitranana ny andrandra ny toeram-pahasoavana tsy niala teo fa le mbola niny foana hoe na hoena na hoaingana tsy maintsy hositrany ny anjely fa tsy anjely nanasitrana azy tsy anjely nandalo tsy rano mikorota satria le rano io matsy rehefa miboiboiky dia zay ny profo fa tonga eo le anjely mpanasitrana dia mitsoraka ny olona anatin'le farihan'ny Betesda io olo io niandry an'izay
fa ny mihoatra noho izany no hitandrarasana mpavamalala satria olona io valo amby telopolo taona niaritra teo, valo amby telopolo taona tsy niala teo. Za androany miarabanao manokana zay tsy niala tamin'ny fivavahana. Tena misy mihitsy olona eto efa tena tena ny olona foana hoe mandehana am'izay ho ianao mijery zavatra fa tsy mety io fivavahana io. Fosiny ole Andriamanitra tsy andro ny hafa de andrasako. Ty lehilahy ty koa de nanao an'izay ary ny tena mariny ty lehilahy ty tsy afaka nanana safidy ankoatran'izay ihany koa. Satria nalazo sady tsy afaka niala teo, tsy afaka nakety, tsy afaka nandroso, tsy afaka nihevitra. Fa de teo ny andro ny rariny teo. Fa de nanao ezaka izy, nikisakisaka teo. Fa za androany teteny aminao, tian'Andriamanitra ho taperina ny ezaka zay ataonao io misakisaka, manatona ny Betesda io. Fa androany le mpanasitrana mihitsy ny anatona anao androany. Amin'ny alàlany zao tenin'Andriamanitra izao, raha manaiky ianao. Tonga Jesosy de zao, mozy Jesosy hoe nanontany hoe te ho sitrana va ianao? Te ho sitrana va ianao? Maninona Jesosy mantana zany ka misy olona nge tsy te ho sitrany e? De izy ianao hoe fa ahoana koa no misy an'izany? Misy olona zao fantatro, misy loza nahazo azy niatra taminy de naratra de misy plâtre izy. De variana ianao fa za zao nisy fotoana tapaka ny tongotro nandeha moto nianjera no accident de nasiana plâtre ny tongotro. Fa raha tokony mbola elaela anao solona zany plâtre zany fa ny alana soloko meloa satria tsy afahako mihetsiky ny plâtre. Za mila mandeha miasa, za mila mandeha mihetsika. Fa le rahalahy ndray vao meny tazominy arak'izay ela rindra teo satria am'izay mahazo fiantrana, am'izay malahelo ny olona, am'izay ampiny olona sy ny sisa sy ny sisa. Misy zany olona hitantsika tsara ny olona mpangataka ireny fa satria raha misy maranitra eny amin'ny tanana sy ny tongotra eny de iny ny ampisehoany olona de mba mahazo fiantrana kely. Fa sao de indraindray mantsika misy manana fitoepohatra zany hoe mbola tehitsika mihitsy sy mbola tehijanona eo. Ny valim-bavaka mihitsy fa misy olona tena mbola mifidy mihitsy hoe za aloha no am'izao ny fiainako. Filifily ny olona propozenao andao hivavaka tsika fi fiainanao io tsy mety. Misy olona am'izao fotoana zao mandalo ady vao tamin'ny terinandro tena resaka taman'olona tena anatina ady tena tototsy ny ady. Fa mbola misalasala zany olona zany anatina an'Andriamanitra ka rariny Jesosy raha manontany. Te ho sitrana va ianao? Fa raha te ho sitrana ianao de ho sitraniko. Fa raha mbola mety aminao aloha zao de andalo fotsiny ray aloha de miandry any Betesda ianao. Fa zao le zavatra mahafinaritra. Ilay marary nanao hoe 1:7 tompoko raha etsehana androany de tsy mba misy olona andromboka eto amin'ny farihy. Nefa raha mandeha de misy olon-kafa misosika. Tenen'le olona tetiny tena fahoritsainy. Fa mba afaka nge misy e. Jesosy nitoriteny ange mandalo e. Fa tsy mety maray am'ireny tsony hafa sosoan'ny hafa. Ny teny fikasana de rombana. Nitoriteny vao zay manana grupy atao hoe vavaka fiambenana. Miara-mivavaka zay sakala mahafinaritra ny fiarahanao raha mbola tsy tafiditra tamin'izany. Nao miaraha aminay fa mahafinaritra ao Misy fizarana ten'Andriamanitra ary mahafinaritra amin'ny olona ao de zao mandray, mitoriteny anao tena mandray, ao anaty problème rehefa torianao teny mampahery tonga de mandray, omena teny fikasana tonga de mandray. Firy nitoriteny renao zay. Mihetsika ihany Betesda. Fa tsy misy voarainao. Fa androany hanampianao Andriamanitra. Misy mana. Mihetsika ny rano. De ale hitsoraka ny rahalahy fa ny olona ny tonga aloha. Hifaninana amin'ny matanjaka avy ianao fa zao raha lasana vavamalala. Mitodika amintsika osa rehetrarehetra satria ny tena koa de tao anatin'izany tany aloha tany. Osa efa tena niraviravy tana nefa malazo. Tsy navita nanao na inona intsony. Fa sofa nandalo teo amin'ny fiainako Jesosy. Sofa nandalo teo am-potitsy Betesda izay toerana nisy efa tsy afaka nanao inona intsony. Teo Jesosy nandalo ary nanontany izy tamin'izany fotoana zany. Te ho sitrana va ianao? Te ho afatrosa va ianao? Te ho afakota va ianao? Te hanana fiainam-baovao va ianao? Tena mahaly ahy hoe Jesosy te hanana an'izany afa niezaka ihany mba nakany am-piangonana ihany ohatra mbola mba nanao zay tokony ataon'ny olona mivavaka any fa tsy nety tafavoaka. Zao ny tenin Jesosy tamin'ity lehilahy ty nanao hoe 9:9 aloha Jesosy tamin'ny nitsangana eto ny fandrina anao de mandehana. Hitanao teny ray fotsiny tenenin Jesosy. Baiko no nomeny Jesosy. Tsy niteny zavatra be dehibe Jesosy mandehana. Ataovy zao de ataovy reny de miandrasa an'ity de ataovy zao rehefa tonga amin'ny fotoana zao. Tsotra baiko no nomeny. Mandehana. Batao ny fandrinanao de mandehana. Na ianao an'izay lehilahy naninona ro izy tsisy niteny anahy hatramin'izay fa rehefa nandreny teny Jesosy izy le teny le mpanangana ny marary, le mpanangana ny maty de nitsangana izy de nibatainy ny fandrinana. Sitrana tapitra ny 8 taona
tsy ny ilan'le tranom-panasitranana, tsy ny ilan'le toeram-pasoavana, le tranom-piantrana le Betesda, fa Jesosy no nilany teo amin'ny fiainana. Jesosy afaka miteny tamin'ny tsotra fotsiny hoe mitsangana, ary tsy niahana izy fa nandray an'izany tamin'ny finoana, dia nitsangana izy, dia sitrana izy, vitatreo amin'ny fiandrasana Betesda, vitatreo amin'ny fanaovana akisisika amin'ny olona rehefa tsy mety mandeha ny fiainana, fa nandahitra ny fotsiny ny tenin Jesosy. Zany hoany teteny aminao, valo amby telopolo taona ianao amin'izao mety valo amby telopolo taona ny andro ianao amin'izao fotoana izao, valo amby telopolo volana, mety herinandro, mety tapa-bolana tsy fantatro. Ny andro foana ianao nisehon'ny fanasitranana teo amin'ny fiainanao. Tsy hafanetsika tsy ianao satria malazo. Androany, raiso ny fanasitranana avy amin'i Jesosy. Amin'ny alalan'izao toriteny izao dia manikenao fa Jesosy manontany ianao amin'ity androany ity, te ho sitrana va ianao. Fa raha te ho sitrana ianao dia tsotra, eno ny teniko. Manomboka androany dia meno ny tenin'Andriamanitra ianao, raiso ny teny fikasana ho anao, fa tsy natokana. Andro foana eo ianao fa manana fiainana ambola mahafinaritra be be. Matoky aho fa voaranao zany teny zany ary zao ny tenin Jesosy efa nahita n'ity lehilahy ty mahafinaritra fa ty lehilahy ty rehefa niala avy teo amin'ny toerana io ary mba tiako koa zany mba tiako atsika rehetrarehetra. Betsaka ny olona sitranina amin'ny alalan'ny toriteny. Betsaka ny olona miova ny fiainana amin'ny alalan'ny fampahirezana mpanompon'Andriamanitra fa ny zavatra mampalahelo. Sitrana izy androany dia any amina zavatra hafa misy azy. Fa ty lehilahy ty dia zao any amin'ny 520 rehefa afaka zany dia hitan'i Jesosy ty lehilahy ty teo akanjany tempoly, aninona akanjany tempoly, andeha ho amin'ny tempoly, iteran'Andriamanitra ty lehilahy ty satria sitrana. Raha valo amby telopolo taona ianao tsy hafanetsika. Nefa tamina ora sy fotoana anankiray ianao no sitranan'Andriamanitra. Mandeha any ianao amin'ny teran'Andriamanitra. Mandeha any ianao manome voninahitra an'Andriamanitra. Mety izy ianao ho isan'ny anankiray tamin'ireo boka folo lahy izay niverina nanome voninahitra an'Andriamanitra. Zao no tenin Jesosy tamin'ana hoe amin'izao sisa izao kosa efa sitrana ianao zao. Amin'izao sisa izao aza manota intsony ndrao anjoanao izay ratsy teo aloha, izay ratsy noho teo aloha. Androany zany teteny aminao hoe ohatr'izay fijanonanao miaraka amin'ny fahalazona eo amin'ny atao hoe mieritreritra fotsiny hoe toeram-piantrana, toeram-pasoavana eo Betesda. Fa manatony androany anatonao Jesosy. Tsisy olona tsy vangin'Andriamanitra zany raha lasana vavimalala, ary tsisy olona iantefaniny ny antson'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainana. Fa sao mba zao androany zao, sao mba ty toriteny ty ny antson'Andriamanitra eo aminao te zao. Manike ianao fa Jesosy te hanangana anao. Dia batao ny fandrinanao, dia mitsangana fa amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ianao ninona zavatra nampalazo anao, nalazo ara-batana ianao, nalazo tamin'ny alalan'ny olana ianao, nalazo ny ara-panahinao. Tsotra fotsiny tapitra ny valo amby telopolo taona anao, sitranan'Andriamanitra ianao, dia mahereza ny tompony hombantsika tsirairay avy. Aleloia. Amen. Dia matoky fa eo amintsika indray ao arinao raha amin'ny fotoana manaraka raha mbola tsy tonga eny amin'ny rahalanitra. Jesosy dia manona fiadanana tompo ho antsika rehetrarehetra. Aleloia. Amen.